Akay, toko faharoa. Tamin'ny andro faha 1 tamin'ny volana fahafito no nahatongavan'ny tenin'Andriamanitra nentin'i Akay mpaminany nanao hoe: lazao amin'ny Zerobabela zanak'i Sealitela governorany Joda, sy amin'ny Josoa zanak'i Jozadaka mpisorona be, ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka hoe: iza no mbola sisa aminareo izay nahita ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha? Fa manahoana kosa ny fahitanareo azy izao? Moa tsy toy ny tsinitsinina eo masinareo ity? Nefa mahereza ankehitriny ry Zerobabela, hoy Andriamanitra, ary mahereza ry Josoa zanak'i Jozadaka mpisorona be, ary mahereza ianareo vahoaka rehetra, hoy Andriamanitra. Ka miasa fa izao no momba anareo, hoy Andriamanitra, tompony maro, araka ny teny fanekena nataoko taminareo. Fony nivoaka avy tany Egipta ianareo, ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany. Koa aza matahotra ianareo. Fa izao no lazain'Andriamanitra, tompony maro, indray maka koa raha afaka kelikely dia ampihorohoroka ny lanitra sy ny tany, ary ny ranomasina sy ny tany maina, ary ampihorohoro kokoa ny firenena rehetra. Ka ho avy izay irian'ny firenena rehetra, ary ho fenoiko voninahitra ity trano ity, hoy Andriamanitra tompony maro. Ay ny volafotsy ary ay ny volamena, hoy Andriamanitra tompony maro. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha, hoy Andriamanitra tompony maro. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana, hoy Andriamanitra tompony maro. Tamin'ny andro faha 420 tamin'ny volana faha 9 tamin'ny taona faha 2 nanjakan'i Dariosy no nahatongavan'ny tenin'Andriamanitra nentin'i Akay mpaminany nanao hoe: izao no lazain'Andriamanitra, tompony maro, andeha maka hevitra ampisorona hoe: raha misy mitondra hena masina, hena tsisindambany, ka voakasiky ny tsisindambany mofo, na izay voahandro, na ny divay, na ny diloilo, na izay mety ho fihinana, moa ho tonga masina koa va ireo? Dia namaly ny mpisorona nanao hoe: tsia. Ary hoy Akay: raha misy maloto amin'ny paty mikasika ireo, moa ho tonga maloto koa va ireo? Dia namaly ny mpisorona nanao hoe: ho tonga maloto ireo. Dia namaly Akay nanao hoe: tahaka izany eo anatrehako ireto olona ireto, ary tahaka izany ity firenena ity, hoy Andriamanitra, ary tahaka izany koa ny asan'ny tanany rehetra, fa izay aterinao dia maloto. Koa masina ianareo, heveriny hatramin'izao andronio izao no mankary, dia fony tsy mbola nisy vato ny fanongota ao amin'ny telopolin'Andriamanitra. Fony tamin'izany andro izany, raha nisy nakamin'ny vary 20 mifatra dia 10 ihany, raha nisy nakamin'ny vata fanatazana ranom-boloboka anaty 50 famara dia 20 ihany. Ny vary mainy rivotra sy maty fotsy sy ny avandra no namelezako anareo tamin'ny asan'ny tananareo rehetra, nefa tsy niverina tampoka ihany ianareo, hoy Andriamanitra. Masina ianareo, heveriny hatramin'izao andronio izao no mankary, dia hatramin'ny andro faha 420 amin'ny volana faha 9, eny, hevery hatramin'ny andro nanorenana ny telopolin'Andriamanitra. Mbola ao an-tsopitra ihany va ny voan-javatra, na dia ny voloboka sy ny aviavy sy ny amponga bedanitra sy ny oliva aza dia tsy mbola mamoa? Hatramin'izao andro anio izao no hitahiako anareo. Ary tonga fanindroany tamin'ny Akay ny tenin'Andriamanitra tamin'ny andro faha 420 nanao hoe:
Lasa ho amin'ny Serobabela, governoran'i Joda hoe: ampiorohoroko ny lanitra sy ny tany, dia ahoako ny seza fiandrianan'ny fanjakana, ary hofoanako ny herin'ny fanjakan'ny firenena, ary ahoako ny kalesiny sy mitaingina eo aminy, ary samy ho lavin'ny sabatry ny namany avy ny soavaly sy mitaingina azy. Amin'izany andro izany, hoy Andriamanitra, Tompony maro, dia ho raisiko ianao, ry Zerobabela, mpanomboko, zanak'i Sealitiela, hoy Andriamanitra, ka ataoko toy ny fanombohan-kase ianao, fa efa nifidy anao aho, hoy Andriamanitra, Tompony maro.